Lejabe na Coua Gigas na Coua Géant hoy ny fiantso scientifique. Vorona lehibe ao anatin'ny vondrom-pianakaviana Cuculidae. 12 cm eo ny refin'ny halavany. Tsy voaavaka, ara-toebatana ny lahy sy ny vavy, dimorphisme sexuel. Mivolon-davenona ny vatany, ny lamosiny ary ny helany. Misy volon-davenona mainty sy volofotsy. Ny lejabe dia somary ivaiva feo zay rehefa maneno. Ny fiantso mahazatra indrindra dia ny feony manao hoe midina hatramin'ny farany ambany. Rehefa misy trangan-javatra maneho fihetseham-po dia toa menimenina izay mihitsy ny lejabe. Aty ala ketroka sy faritra misy kirihitra, ala maina mandrakotra tany misy vato sokay, matetika ny fipetrahana. Miaina amin'ny haabo, miala amin'ny ranomasina hatramin'ny 590 metatra. Mandeha amin'ny tany no mahatamana kokoa ny lejabe raha oharina amin'ny fotoana ipetrahany eny ambony hazo amin'ny mahavorona azy. Fihazana sakafo ahiliny amin'ny kirihitra na ambanimbanin'ny ravin-kazo efa maina no antony io. Bibikely rahateo no sakafony, karazana hefy, voangory, kadradraka, vitsika, lalitra. Fanampin-tsakafony ny olitra, valala ary biby bitika kely mandady. Indraindray aza mihinana zavamaniry sy voa. Afaka manova lalana tampoka ny lejabe rehefa mihazakazaka no sady mitsambikina raha izay no toetry ny haza tiany hatao sakafo. Mandritra izany dia mahafinaritra azy ny manetsiketsika sy manodikodina ny volon-drambony. Volana Novambra sy Desambra no fotoam-panatodizany sy fifoizana atodin'ny vaviny raha somary efa antiantitra. Janoary raha lejabe vaviny vao tanoranora. Miloko fotsifotsy ny atodiny, 2.30 hatramin'ny 3.70 mm eo ny habeny. Hatreto dia mbola tsy fantatra loatra ny fehimpotoam-pahafoizany atodiny na durée d'incubation. Hodin-kazo, ravin-kazo, ravina lehibe no fanamboarany akany. Akany apetraka any amin'ny 3 hatramin'ny 10 metatra miala ny tany. 520 hatramin'ny 70 cm eo ny savaivony akaniny, 520 cm eo ny halaliny. Miara-miasa amin'ny fanamboarana ny akany ny lahy sy ny vavy izay tsy hitovizany amin'ny ankamaroan'ny vorona. Matetika misy felam-boninkazo ny ao anatin'ny akaniny. Hatreto dia mbola tsy voafaritry ny mpikaroka ihany koa ny fotoana ijanonany zanany lejabe ao anatin'ny akaniny aorian'ny fahafoizany avy ao anatin'ny atody. Faritra Atsimo sy Andrefan'i Madagasikara no tena ahitanany lejabe hatreo amin'ny reniranon'I 5.9 sy ray hetsy isaky ny kilometatra tora-droa ny vondron'ny lejabe amin'ny faritra misy azy eto Madagasikara. Tsapa fa afaka mizatra miaina amin'ny faritra avy nosimbain'olombelona izy ireo ka mbola tsy ahina loatra ny faharetan'ny taranany. LC na préoccupation mineure amin'ny fisokajian'ny UICN na Union internationale pour la conservation de la nature. Lejabe na Coua Gigas na Coua Géant, vorona zanatany tsy tanaiza fe tsy hita amintsika na endémique eto Madagasikara.